hametraka ny maha adventiste no tanjogno nandritra ny convention pastorale izay natao tagny amin'ny fatra sava ny valameny folo hatramin'ny fa arika ambiroapolo ny volana febroary enambiroapolo sy roarivo sy taty amin'ny fatra diana ny arika amby folo hatramin'ny efatra amby folo febroary ny taogno enambiroapolo sy roarivo ka ampita ireo fanapahan-kevitra zay noraisiny agny amin'ny fiangonana izay niaviany mba atanteraka ny fifoazana sy ny fagnavozana eo amin'ny fiangonana adventiste no andrasana amin'ireo izay nisitraka ity fiofanana ity. Ny raha ambesina amin'olo ndraiky trésorier secrétaire voalohany mazava ho azy hampiatra le fiofanana zay namezana ireo tito araka ny raha napodipodima nametraka hoe mba hametraka zegny agnivon'ny fiangonana mba agnarahana le tegna maha adventiste ke ny raha andrasana amin'ireo zegny atafita zay koragna zay agny amin'ny fiangonana tsy araikiaraiky agny mba hisiany ny fifoazana sy fagnavozana zegny ato amin'ity fédération Madagasikara avaratra ty taty dianamany natao izy io ty mino zay efa tafita amindreo ny afatra ary magnantegna ireo hampiatra ihany. Février ny distrika roa mitamatra ny natao amin'ny distrika ny Ambilobe avaratra na malanana ny février mben'ny mpitandrigny ny sabotsy lasa igny. Ankoatra ireo dia misy Europino Adventiste avy amin'ny distrika hafa ihany koa no tonga nanotrona izegny. Ankoatra ireo zay nasaigna manokana toy ny loologno, directeur d'église, ny secrétaire am-piangonana ary ny mpitahiry volan'ny fiangonana. Nandritra izany no namakigna sy nagnambarany filohan'ny fédération pasteur Samzara Samuel Tiaf ireo tsoakevitra noraisiny hoentigny mampandroso ny fiangonana adventiste aty amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra.